Miarahaba finaritra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy. Tonga ndraiky ny fotoana zay fagnarahantsika amin'ity antoandro ny asabotsy tia, agnatanterantsika ny fiarahana eto amin'ny alalan'ny fampianarana. Zay tarihiko ny tegnako pasteur David Rakotonandrasana no miaraka aminao. Faly mampafantatsika rehetra fa mandeha zao fandarana zao saky ny asabotsy antoandro amin'ny 2 ora, dia miverina ndraiky izy ny hariva amin'ny 5 ora. Ka anasanatsika rehetra vaoaka ny tamatavy tsy ankanavaka mba samby anokatra ny teletsika iaino arenagna fanokanantegna agnaraka ny fampianarana fa goavana dia goavana zavatra zay zaraiko anao eto ary hitondra fiantraikany tsara fahasoavana sy fandresena amin'ny fiainanao. Ny fiangonana Jeune Fraisse araka ny efa fantatsika dia tsy mialon-jafy, tsy magnavakavaka ary vonona mandray na iza vonona andray an Jesosy Kristy dia misokatra ho anao ny varavara. Ny toerana misy atsika moa dia tsy aiza fa etsy Ambolo Madiniky ao amin'ny coopérative Trans Express le mandeha Vatomandry Mahanoro io. Raha tonga Ambolo Madiniky ianao io misy plaque ngeza be hoe Jeune Fraisse, mitsofoka kely à droite raha avy agny amin'ny 4 chemin Morarano ianao, à gauche raha ohatra ka avy aty amin'ny Saint Paul ny lalanao. Misokatra ny fiangonantsika isaky ny alatsinainy maraina amin'ny 5 ora sasany misy maraim-panosorana, talata maraina sy lakamisy maraina amin'ny 7 ora misy vavaka délivrance, talata sy lakamisy hariva manomboka amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora fotoam-bavaka lehibe. Ary ny tegnako ihany koa dia mandray olona na iza zany no mba te hiaona amin'ny pasteur David isaky ny talata sy lakamisy amin'ny 7 ora maraina dia mandray olona zaho mibroko Ambolo Madiniky eo zay afaka akanao rendez-vous. Numéro téléphone moa zany izy hitanao amin'ny écran io, raha liny ianao mba te hiaona aminahy dia misokatra ho anao ny varavarana. Averiko ihany fa tsy mialon-jafy atsika, tsy magnavaka agnaram-piangonana, tsy magnavaka ny tokom-ponona, fa raha vonona ny hiaona amiko ianao na mba te hangata-bavaka dia mandray anao ampitiavana ny tenako. Ary eto ihany koa dia tsara ho marihina fa ny fiangonana Jeune Fraisse dia manao resaka délivrance regny zany. Ohatra hoe misy olo ampahoriana tromba na mosavin'olo, magnofinofy ratsy amin'ny aligny na mety mahatsiaro hoe tsy mahita à l'aise mihitsy ianao amin'ny fiainana, mandregny olona tsy hanasa na hoe manana olana ara-pitiavana, resaka arabola, misokatra ho anao ny varavaran'ny fiangonana Jeune Fraisse Ambolo Madiniky amin'ny coopérative Trans Express io anao izy koa tonga akeo ao zany ny tegnako isaky ny talata sy lakamisy mandraigna amin'ny 7 mandray olona. Fandaram-potoagna moa zany izy efa natoroko anao regny dia talata sy lakamisy hariva misy fotoam-bavaka ary ny azoma isaky ny amin'ny 7 isaky ny amin'ny 7 misy fifadikana. Mariko eto fa ny sécurité amintsika dia tena azo antoka dia azo antoka satria miara-miasa amin'ny gendarmerie tsika, miara-miasa amin'ny police pyrénéenne malagasy miandraikitra an'izay resaka sécurisation zay dia asaina atsika rehetra mba tsy hatahotra hoe quartier chaud Ambolo Madiniky tsy chaud tsony izy zao fa efa froide satria tongavana fiangonana. Ary indrindra miara-miasa amin'ny police gendarme koa tsika mitandro ny filaminana. Zay no ela fa agnazava aminao zaho loha hevitra anankiray mafonja dia mafonja amin'ity androany ity mba hahafahanao mandinika sy magnatsara ny fiainanao andavanandro. Iara ivavaka sika. Mankasitraka anao zay fanahy masy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy indray no mbola ahafahako mitondra ny fampianarana, mitondra ny hafatra Andriamanitra amin'ity androany ity. Ary aoka tompo ny rano Jesosy Kristy andrakotra ny isa-tokantrano. Nizaniza mandre mahita n'izao fandarana zao aoka ho isikasika mahery vaika avy amin'ny fanahy masina anova ny fiainana, anasitrana ny aretina ary hitondra azy amin'ny fahombiazana. Vavaka Jesosy ho an'ireo zay tsy hanasa mba hahita asa, zay tsy manambady ahazo vady, zay tsy miteraka ahazo zaza. Amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa no hitondrako ambavaka andreo zay manana olana ara-bola mba hahita fitahinana izy ka hiatsara ny fiainana. Tononoko ny fahasoavana agnaraka n'izay rehetra mahita n'izao horonan-tsary zao, na iza misy azy, na iza firenena misy azy, na eto Madagasikara na any ampitan-dranomasina, ny herin'ny fanahy masina ny hikasika azy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay riavagna Noela ampianatra anao zany androany makasika ny atao hoe fomba ahafahanao mahomby, la vie d'excellence. Ahoana ny ahafahanao miaigna amin'izany atao hoe fahombiazana zany amin'ny fiainana. Eo zany riavagna no misy zavatra tokony ho tsapa fa itsika rehetrarehetra reo dia efa nitendren'Andriamanitra mba ahomby.
mba hanagna fahombiazana zany mba iaigna amin'ny antsoina hoe excellence. Tsy nagnamboatra olon'Andriamanitra mba hijaly, tsy nagnamboatra olon'Andriamanitra mba hoe faran'izay sahirana hoe tsisy ilagna anazy. Atsika rehetrarehetra reo dia olona managna ny misy ilagna anazy daholo, na lehilahy io na vehivavy io. Maro amintsika reo zao no mahafantatra ny tanjontsika amin'ny fiaina fa tsy équipé tsika amin'ny fagnatanterahana azy. Be amintsika reo mba fa mahafantatra za zany tokony olo karan'ry, za zany tokony olo karan'ity. Ary ny tegna fahavalo agnatin'io moa zany matetika dia ny tsy fanagnantsika fahalalana. Be ny olona tsy te hianatra, be ny olona tsy mba te handalina hoe ahoana ny afahako manao zavatra. Ary raha tsy misy ny qualification amin'ny fiainana, raha tsy qualifié zany ianao anao zavatra anankiray dia aza mieritreritra valeur mandrakizay. Tsy hanagna valeur mihitsy ianao raha tsy managna qualification. Dikan'izay mila mianatra, mila manovo fahalalana, mila qualifié anao amin'ny zavatra ataonao. Raha andeha anjaitra anao zao mila mahay manjaitra, raha andeha hikabary anao mila mahay mikabary, raha andeha hitoriteny anao mila mahay mitoriteny, raha andeha hagnano ninino zavatra ataonao mila qualification. Zay anao vao hisy valeur na hoe tombambidy amin'ny fiainana. Satria la qualité de votre habilette est ce qui détermine la qualité de votre rapport. Et anao zany mila managna zavatra tsara mba ahafahanao hanagna tombambidy. Ny mampalahelo nefa indrindra atsika zay milaza fa kristiana, le savoir faire na le fomba fanaovan-javatra io agnisan'ny zavatra tsinotsony avitsika. Ary le savoir faire c'est l'un des aspects le plus négligé dans l'éthique chrétien. Ny ankamaroany kristiana tsy mba te hianatra raha zany fa raha jiaby indesina ambavaka dao. Ohatra zao micro lany pile indesina ambavaka mbo hagnino. Anao zany fa le fomba fanaovan-javatra négligentsika. Olo tsisy vola, hono fandaonao indesina ambavaka. Zavatra mba tokony atoro anazy hoe ohatra zao ny fomba tokony ataony hitady vola. Ndraiky moa zany raha hoe kristiana saigny mitady vola zany dia veriny sasany fa tsy biblika. Hoe magnino ndraiky kristiana mitady vola. Dia zay ny zavatra maro be karan'izay agnisan'ny négligentsika kristiana dia lasa mahantra atsika. Zay no mahatonga atsika taraiky foana. Ny mpivavaka nery avana tegna mampalahelo fa lasa taraiky foana amin'ny zavatra jiaby. Resaka politika tsisy kristiana agny. Resaka industriel tsy ahitanao kristiana agny. Miresaka anao ohatra hoe varotra sy ny fandrarana tsy dia ahitana firy kristiana. Lasa taraiky be ny kristiana satria maro ny olona no tsy resy lahatra. Raha ohatra anao zany ka tsy mahomby, tsisy olo resy lahatra aminao zany, tsisy olo te hagnaraka anao mihitsy, na dia mijery nendrika anao ity velany fotsiny dia fa sahaza anazy hoe ty olo ty za tsy mila mitandregny an'ity, ty olo ty za tsy mila magnaraka an'ity. Ary ao anatin'izay une personne qui n'est pas habillée dans son travail, peu importe la force de sa prière, ne doit s'attendre à aucune promotion. Raha ohatra zany ianao tsy mba managna fahaiza-manao, raha ohatra zany ianao tsy capable amin'ny raha ataonao io, na ino vavaka ataonao, aza mieritreritra hita vokatra tsara. Hoe ndesigna ambavaka, ndesigna ambavaka. Ny olona anankiray ndesigna ambavaka zany dia miaraka amina asa. Ary zay le volagniny Baiboly hoe ny finoana raha tsy arahan'asa maty. Ndray andro revagna nisy olo mba nagnatogna anahy, za moa le mandray olona foagna io sahala am'le fanampahafantariko isiko mitalata silakamisy mandraigna amin'ny sivy za mandray olona. Nisy rahalahy zay mba nagnatogna anahy, izy zany rahalahy mpivavaka be tena votom-ponony. Pasteur ozy mba ndeso ambavaka koa rô zaho ro mba zay rô mba fitianambady ozy taminy. Oza mantsy anazy, anao tianambady io moa rô za mba vinanjingy viavy. Pasteur ozy, antegna olo magnamaso tegna mba anjingy viavy. Za milaza aminao fa raha tianambady anao tsy andeha metrahantagna, fa ndana zinge viavy tianao. Anao zany misy raha tsy maintsy atao vao mahita vokatra, fa tsy hoe anao tianambady dia ndesigna ambavaka foagna. Tsara nisy viavy ke nandorogno azy avy an-danitra zany. Tsara nisy lehilahy ke latsika avy tan-danitra tany, koa tsy raha chauffeur-na ropilany ny accident donc latsika tany-tokotaninareo. Fa raha ohatra anao ka tianagna tokatrano, tianagna vady, tsy maintsy mila niresaka tamin'olo anao. Dia ohatra zany ny zavatra rehetrarehetra te hahazo vola anao, inona ny activité mba nataonao mba nahazoanao vola. Ndray andro rehefa avy nosorana mpaminany anankiray antsoina hoe Samuel i David i Saul azafady, dia tsotra be ny zavatra nyteneniny hoe ndana ozy ataovy zay azon'ny tagnanao atao fa Andriamanitra momba anao.
hitanao ataovy zay azony tagnanao atao ary tsika tsiraikiraiky zany tokony mba mitady zavatra mba hataony tagnatsika io mila mba manangana anao activité mila mba mandinika anao inona ny zavatra ataoko ary igny le nampianariko atsika teto raha tadidinao ny mampahanta atsika malagasy ingeo zao tsisy raha marobe fa tsy fanagnana hevitry tsy mba misy ide agnatintsika akao anangan-javatra amoron-javatra de lasa sahiry agnatsika menakavy tsy fantatsika ino hevitry mba zahoagna vola tsy fantatsika inona ny hevitry mba nanganana activité inona ny hevitra tonga ny olo hitady anao inona ny hevitra tonga ny olo hilahatra amonjy toerana misy anao ary zay zavatra zay no mamaritra ny antsoina hoe fahombiaza ao anatin'izay indrindra ry avana raha mamaky ianao amin'ny bokin'ny Deutéronomia toko fahavalo andininy fahavalo ambin'ny folo Deutéronomia 8:18 eo zay fahatsiarovo izy Jehovah-Andriamanitrao zay manome anao hery mahavory arena hery mahavory arena raha vakinao amin'ny baiboly teny anglisy de c'était une idée rehefa tsara fa le hery volagnina io a hevitry Andriamanitra zany rehefa mitaha olo araiky amiany hevitry olo io amiany tolotsaigny olo io fa tsy hoe andatsahany vola vandagnitra igny zagnahary tsy mpagnano vola sandoka ke agnamboatramborany lalagna marobe atiriny an-dragnonao fa hevitra nomeny anao idée ary zay no ilagna mba mitandregny fampianarana karantinao magnampy an'le idée fa nagnanao ao ary za tonga eto de nirahany tompo mihitsy mba anangana anao rô le izy reo ka ny fahombiazana zany de avy amin'ny zavatra sala amizay ilaigna ny diplôme fa ny fahombiazana de mitranga avy amin'ny alalan'ny fahatakaranao anao mihitsy zany mila managna fahatakarana ary tsy vitany managna fahatakarana anao fa mampiasa karazana stratégie anao zay ampiasainao am'izay zavatra ataonao mampiasa karazana stratégie ary io eo no ilagna ny antsoina hoe marketing misy mpampianatra anay zay de niteny mihitsy hoe la vie ozy c'est un marketing raha zavaina le hoe marketing de ketriketriky anao io zany mila olo mbo miketriketriky ny olo anefa tsy afaka hiketriketriky raha tsy managna hevitra ny olo tsy afaka hiketriketriky raha tsy efa misy zavatra mba agnaty saigniny ao de io zavatra io mila mba jerevantsika satria ny cerveau-tsika na cerveau-na lehilahy na cerveau-na viavy même couleur mitovy zany lokony betron-doha eo même taille misy cellule koa agnatiny ao misy nombre koa agnatina cerveau-na lehilahy sy viavy mitovy koa ny nombre de misy zavatra anankiray ranoraha zay agnatin'ny loha intsona hoe liquide cérébrospinal zay mitovy koa io agnaty lohana viavy na agnaty lohana lehilahy na agnaty lohana vazaha na agnaty lohana gasy mitovy na vehivavy na lehilahy de mitovy ny constitution cérébrale de inona nefa ny zavatra misy raha velanao hiasa reriky lohanao io de hodonto io fa ny loha zany a de natao ampiasaina ny loha de natao ampiasaina fa tsy natao hiasa reriky mila mandinika an'izay tsika zany ary ty monde misy atsika ty de natokana ho an'ny mpandiniky zany hoe misy mpandiniky anankiray zay ny laza fa 5% ny olombelona ihany no tia mandiniky 500 olombelona ihany no tia mandiniky raha 5 isanjato ndraiky ony mihevitra ny tegnany fa tegna mandiniky nefa tsy manao ninino ary ny 20 isanjato ny olona ony de ny safidy ho faty fotsiny fa tsy mba nandiniky na de tonga teto ambony tany ary izy tsisy raha mba dinihiny ary reto misy karazan'olona tsy fantatra mihitsy amin'ny fiaina tegna mampalahelo fa tsisy mba fantarana anazy mba tongono megnarine izo malay efa iriano tsy hay mihitsy hoe izovy ariky izy ny antony tsisy raha mbony dinihiny ary anao raha vao tsisy raha mba dinihinao aza mieritreritra anao ahitagna vokatra tsisy création mba azon'olo fantariny amin'ny fiainanao ary misy mpanoratra anankiray nilaza mpandinika fantadaza Richard Nixon io Richard Nixon io de milaza fa ny olona manan-tsaigna izy de olona manaraka zay marina ny lazainy fony zay ny atao hoe manan-tsaigna ary raha vaonao zay lazainy olo hoe manan-tsaigna tsy maintsy ho lasa anao zay ary tsy maintsy tafavoaka ianao eo zany le izy ravana eo zany ny fahalalana tsy azo ambidy hoe za manam-pahalalana na mba manam-pahalalana be karakory anao aza mieritreritra anao azo ninina zany ny fahalalana tsy azo ambidy raha dika hoe ne pas marchandable sur le savoir faire qui vous vendez ny fahaiza manaonao no amidinao
fa tsy ny fahalalanao. Samby hafa zany ny savoir faire sy ny connaissance, zavatra tsy mitovy reo. Ary ny connaissance c'est pas marchandable, tsy azo amidy na ohatra anao mahay zao mahay ry, tsy azo amidy, fa ny savoir faire zay no amidinao. Ary reo zavatra reo agnisan'ny zavatra mila jerevantsika, satria ny diplôme ny zao sy ny sisanao afaka iriarianao, kanefa anao raha tsy manana fahaiza-manao avy amin'ny alalan'igny diplôme anao igny de mitovy amin'olo tsisy ninina ihany anao. Zany hoe ny expertise-nao zany iregny no afaka hitondra vokatra ho anao. Ary zay no natonga ny mpandinika anankiray koa nilaza antsoina hoe Oprah Winfrey. Io Oprah Winfrey io de nilaza ndray andro hoe l'excellence ozy izy est le plus grand antidote contre le racisme et le sexisme. Ce que Oprah Winfrey a dit, l'excellence est le plus grand antidote contre le racisme et le sexisme. Karaha ianao zany na vehivavy na lehilahy na fotsy na mainty ka misy atao hoe misy zavatra mba ataonao, les gens seront là pour vous produire. Ho avy ny olo andeha hitady anao, ho avy ny olo hilahatra aminao, ho avy ny olo hikomandy anao, agnafatra anao mihitsy hoe raha mba tonga avy aminay aty koa rô fa za rô mila anao rô. Raha misy atao ianao de tsarovy fa ho ao aminao foana ny olona. Ny olana amintsika malagasy de mihevitra fa misy taona takigna manokana ny fahombiaza. L'excellence riavana tsy mitaky taona, tsy mitaky hoe rehefa 50 taona rehefa 70 taona de zay vao mahomby. Be da be amintsika malagasy mitratra an'izany hoe misy taona takigna manokana amin'ny fahombiazana, satria mihevitra atsika fa arakaraky ny androson'ny taona ny mahendry ny olona anankiray. Tsy voatery anefa zany, za tsy miteny hoe diso zany fa tsy voatery zany, fa azonao atao tsara ny mahomby eny fa na de amin'ny taonanao io ary. Zany hoe raha dika zany, l'âge n'est pas un facteur quand on parle d'expertise. C'est pas un facteur l'âge. Raha manao zavatra tsy mazava ianao tsy hoe ianao ifara, fa raha loyal anao amin'ny zavatra anankiray ataonao hoe tegna azo antoka tsara anao amin'ny asanao, vous restez aux commandes. Maro ny olo andeha hitady anao ary ilaigny fogna anao na jusque firy taona. Ny zavatra rehetra ataonao na tsara na ratsy tadio fa mampalaza anao. Anao ke zao agnano raha tsy manjary malaza amin'ny raha tsy manjary, agnano raha tsara malaza amin'ny raha tsara. Karaha izany andao mba hisafidy agnano zavatra tsara. Zay no natonga ny Davida, raha vakinao ny tantaran'ny Davida mpanjaka, mpiambina omby, mpiandry ondry, lasa nipetraka tamina palais royal. Vokatrino nanana fahaiza-manao izy, nanana izy antsoina hoe expertise. Ino mba fahaiza-manao ninga? Nitendry lokanga, londoko de nifampitadiavana izy. Ary izy nitady anazy mpanjaka avy tamin'ny alalana fahaiza-manao. Ka ao anatin'izay indrindra mila mipetraka ianao amin'ny fiaina, tokony mba mametraka mihitsy anao karazana lalam-piainana anao hoe mba hagnorina zavatra, hanangana zavatra. Mila mipetraka amin'izany ianao, mbo ino raha mba natsanganao. Manomboky niany ambadiky ty fotoana ianarantsika ty mba manangana zavatra, ino raha mba hatsanganao. Ary io ny tilikambo, raha ohatra anao zany nanangana tilikambo izy ny baiboly, raha vakinao bokin'ny Luc 14:28, la construction d'un tour ozy izy demande notre niveau de préparation et l'acquisition de capacité avant et pendant la construction. Misy zavatra be da be zany ilaigny, fa raha tsy zany de lasa mezan'olo zavatra ataonao, mitaky préparation raha nangan-javatra. De ao anatin'izay ihany koa mila apetraka ao fa enao io de mitovy amin'olo sportif. Ny sportif hitatsika tsara, zavatra ataonao azo atao kitoto, ary ilaigna ao anatin'izany ny fiaretana. Ny sportif rehetra de mila concentré amin'ny zavatra ataony, maharitra amin'ny zavatra ataony mba hatongavana amin'ilay tanjo. Ao anatin'izay ravana tsy afaka mandeha anao ambonina ring de catch hoe za hagnano catcheur juste parce que hoe nantsovin'olo anao catcheur, fa mila olo mahay an'izay zavatra zay anao vo afaka manao an'izany hoe catcheur zany. Mety ho bon footballeur koa ianao fa tsy maintsy mila entraîneur. Zay le maha sportif atsika. Ny sportif rehetra mila entraîneur, mba izôvy zao entraîneur anao.
mba izy ny coach spirituel anao, mba izy no miconseillenao amin'ny fiaina, mba izao volo mba mampianatra anao savoir vivre savoir faire. Miankina amin'izay ry havana ny atongavanao amin'ny antsoina hoe fahombiazana. Ny ankamaroantsika miaigny fogna ambony tany eto fa tsy mba nisy olo mba manam-pahalalana mba nitandrignesantsika. Mipetraka foana anao amin'ny quartier misy anao fa tsy mba nisy olona mba niconseillenao hoe ndanareo mba ataovy ry, ndanareo mba ataovy. Ary za raha tonga eto tsy hoe mirehare fa misokatra amin'olo jiaby za. Zegny olo vogno hoe za pasteur mba torohevitra vao mba tiagnano an'izao za, tiagnano an'ry. Ary be da be nefa nahita fahombiaza mba tonga nagnatona anahy dia natoroko anazy hoe tia ny lalagna ohatr'izao ny fanaovagna an'io, ohatr'izao ny fanaovagna an'io. Ka raha tonga eto anao aza mieritreritra anahy fotsiny hoe satria pasteur dia tsy maintsy baiboly foagna raha koragniny. Fa be da be koa ry havagna ny fahalalana mba nomen'Andriamanitra risoragna ananjy zany, na amin'ny resaka science politique io, na amin'ny resaka leadership io, na amin'ny resaka sociologue io, na amin'ny resaka isan-karazany zay ilainao zany vognany tegnako. Ary manana an'izay fampianarana zay mihitsy moa za isan-taona zay sokatra tsy ho elany amin'le hoe école de solution, zay afaka andraisako anao, agnatoroko anao ny marigny rehetra. Ka isaky talata sy lakamisy za mandray olona zay afahako mba miconseiller ninino problemenao tongava fa tsisy raha tsy hain'i Jesosy atao. Amin'ny maha sportif atsika io zao dia ilaina ny entraîneur, alevo tsara saran-tsaigna zany. Fa na dia mahay karakôry Ronaldinho fa tsy maintsy mbola misy entraîneur mikika mihitsy olo tena atao an'io. Ka raha anao tsy mba manana olo magnitsy, tsy manana olo magnatoro anao, dia be da be ny zavatra ho very amin'ny fiainantsika. Raha mamaky tantarana mpanao fanatanjahan-tegna anankiray anao, misy an'ngahy bagariste be ty, mpagnano ringa tagnarabe izy, fa nisy nirekrite anazy. Rehefa nirekrite izy dia lasa olo malaza tamin'ny resaka boxe. Ino ny zava-nisy rehefa nanomboka nalaza ndraiky izy tsy ndrara intsony ny entraîneurny, amintsika miteny io lasa mahantra velona, mampalahelo. Satria tsisy olo mba manolo-tsaigny, tsisy olo mba magnatoro. Ka zavatra karahan'izao zany ry havagna dia tena arena lehibe zay mila mba tandrignesantsika. Raha mba misy olo mandany lera aminao, mampianatra anao amin'ny alalana télé karahan'izao, magnome cours gratuit-nao amin'ny alalana fahalalana. Zay ny ry havagna anaovanay an'izao fampianarana aminao zao, misy karazana investissement mihitsy, misy karazana dépense miala, satria tsy tanteraka zao raha tsy nisy finiavana. Ka raha mba misy zavatra zao mba hararoty, tsy ho avantageko velively anaovako an'izao fa mba ho avantagentsika avokany tamatavy mba ahafahanao mahazo vokatra. Ka mampirisika anao zany mba tongava mivavaka, mba tongava mitady ny toerana misy anahy. Io ny numéro téléphone efa hitanao io. Aza misalasala rehefa alahady mandraigny amin'ny 6 tongava ambolo madinika eo, alahady après midi amin'ny 2 sasany tongava ambolo madinika eo. Reo zany ry havagna ny zavatra anankiray tiako mba nampafantarina. Ka ao anatin'izay ho za teo raha tadinao zany teny hoe mila mba ampiasaintsika hoe io saignintsika io, fa raha tsy ampiasaigny io dia lasa donto. Be da be amintsika mahazo le agnarana raiky zay hoe miasa loha. Zay zany ry havagna tsy terme tokony ho hita amin'olo ny fahombiazana. Ianao tsy tokony miasa loha fa ianao no tokony mampiasa ny lohanao io. Raha io zany navelanao miasa ry ro donto io, fa raha io ampiasainao dia mety tanora lalandava. Ary ty monde misy atsika teo zany dia natokana ho an'ny olona mpandiniky. Ka ao anatin'izay anao raha tia misaintsaigna anao mba mangala cahier stylo, satria ny fisaintsainana arahan-tsoratra, zany hoe raha nisaintsaigna zavatra anankiray anao dia narahanao soratra igny dia milaza aminao za fa ho lasa zava-misy aty amin'ny tany velona igny, na inona io na inona io. Ny taratasy ry havana dia tsy inona fa magasin de l'idée. Na Andriamanitra azy dia nilaza fa sorato izy ny fahitana, mila sorata, misy zavatra mila soratanao. Ka ny olona intelligent c'est un penseur sur papier, ny olona excellent c'est un penseur sur papier. Tsy mandinika fotsiny fa misy papier miaraka aminao andraisanao an-tsoratra zavatra noteninao. Inona ozy ianao no natonga ny Abrahama nanan-karembe? Isan'izay secret zay agnaty baiboly tadinao. Inona natonga ny Abrahama nanan-karembe? Nisy hevitra avy tany an-danitra tonga tamin'ny Abrahama. Ary Abrahama no mpiompy malaza indrindra sady goavagna indrindra tamin'ny fotoanandrony. Sahirana ny olona nitady rano omegna ny biby fiompy tamin'ny fotoanandron'ny Abrahama satria nisy maintany tao gerara. Sahirana olo nitady rano, sahirana olo nitady raha, ary mandeha amina kilometra maro mihitsy mandeha mitady rano.
fa i Abrahama kosa nanagna hevitra namorogno lavadrano. Mba imagineo nga zany takatry Abrahama tsara fa ambany tany ao nefa ranonoragna rehetra. Be da be zany olona tamin'io niandro orana sy nividy rano tamin'io fotoana io. Fa i Abrahama kosa natakatra fa anaty tany le izy. Anika tsy maintsy nividy tamin'ny Abrahama olo jiaby. Be da be amintsika reo zao tsara mba nanagneritreritry magnino moa anao lasa milahatra amin'olo foagna mividy zavatra. Tsy mbola mba tonga tagnaty saigninao nandray mandeha mba anangana ndraiky anao fivarotana amin'ny quartier misy anareo. Ary zavatra zay ry avagna mahatonga atsika lasa mialogno vahiny. Satria ny olo zany rehefa avy amin'ny tany misy ananjy agny enjagna be raha andiniky. Izy miala avy amin'ny tanàgna ananjy agny dia efa mandiniky hoe zako tonga Tamatavy anangana grossiste, anangana épicerie. Fa atsika tompo tanàgna milaza fa zanadrazana zanaky ny Tamatavy microiser les bras daholo atsika. Tsy ampiasaintsika io saignintsika io. Zavatra ndesiko mba haneragna ny sainao zany. Misy zavatra ilain'olo aminao io. Aza vela ilevigny miaraka aminao agny lycée tokony anaran'ny zanaky anay. Aza vela iaraka ho faty aminao grossiste tokony ivangan'olo raha. Fandana mba mandiniky mba hatsanganony ianao. Misy zavatra tsara agnatinao ao. Misy zavatra andrasan'ny firenena aminao ao. Fandana mba mandiniky. Maranako ananjy hoe ahoana ary nazahoagna hevitra raka pasteur. Satria mety teagnontany ianao zany mba te hagnanjagny fa ino ary nazahoagna hevitra. Satria tsy maintsy mampiasa ny saigninao io anao araka le fanteneniko teo. Ary tsy hainao irery intsony zany no magnano an'le izy fa sady mba mivavaka anao hoe Andriamanitro mba ampiavoedy zaho mba hagnano raha ty. Ao agnatin'izay le Andriamanitra mivolagna iny ry havane. Eny mety possible amin'olo sasany izy tonga dia mifeo direct hoe akory anao anaka. Fa possible Andriamanitra mivolagna aminao agny agnatin'ny fieritreretanao lalagna agny misy idée tonga. Izy regny zany Zagnahary mizaka aminao izy. Fa tsy hoe anao mafy be raha andinika zavatra. Ohatran'izany le Andriamanitra mivolagna. Anao mandinika igny dia karaha misy idée zay tonga tampoka aminao agny. Ka ary jerevanao raha igny nataonao karaha manjary. Izy anao mafy ane za ty. Tsy anao mafy fa anao tian-Jagnahary anao dia ameny hevitra. Ary zay le fomba hitahin'Andriamanitra olo tsiraikiraiky amin'ny alalana hevitra. Ka fotoana zany zao mba hanaovanao zavatra, anangananao zavatra. Aza miantehitra amin'ny fombafomba fotsiny sy ny sisa fandana mihetsika ary mametraha tantara. Anao io tokony mba ho fantatra. Anao nge tamin'ny mbola vao teraka tadidio tsara fa forcen'olo anao mba hitomagny. Ary zaza vao teraka ko tsy mitomagny zany mampiasa laolo marobe. Fa manomboka zao ndraiky ataovy mifamadiky le zavatra zay rehefa hialeto anao ataovy mba mitomagny daholo ndraiky ny olo satria ilaigny anao. Fa aza magnano karazan'olo sasany tsisy raha mbô napetrany teto. Izy maty igny semisy ananjy mbô zaregny. Zara lova hony ino raha zaregny semisy 10. Tsy zany intsony tokony ataonao fa mba hoe mba misy raha mba maventy natsanganao, mba misy raha mba nataonao tamin'ny fiaina. Tokony mba ho fantatra zany ianao amin'ny fiarahamonina misy anareo koa zao ino mba afantaran'olo anao. Amin'ny tanàgna misy anareo agny ino mba ahaizan'olo anao. Manokana fotoana mba andiniana. Tsy ho afaky ny ho lasa lavitra mihitsy ianao raha ohatra ka tsy manana hevitra. Raha tsy manokana fotoana andinihan-javatra. Ka aoka zany ry havagna mba ho fantatsika fa ity fiainana ty dia mitaky intelligence, mitaky ketriketrika, mitaky marketing. Ka mila mba tonga saina atsika. Tsisy olo nateraka mba hahantra, tsisy olo nateraka mba ho sahira, fa nindray atsika tsy mba mandiny zavatra mba hatafavoaka ny fiainatsika. Reo sy reo ry havagna ny fandaram-potoana. Ary tsy manana fotoana be moa tsika valam-parana fa mba dinio kely amin'ny quartier misy anareo. So dia anao no tokony mivarotra charbon keo. Ndraindray moa ka veritsika fa ratsy be mivarotra charbon zany. Nefa tsisy olo tsy mahandro amin'izay ko mbola aketo fa doko. Za mora mivarotra charbon ary koa tsisy nivarotra aniky ino raha nandraonao hany. Ohatran'izay koa so dia mba tokony anao mivarotra jus malaza indrindra amin'ny quartier misy anareo keo. Ame voagnaragna le izy. Ary manomboka zao mba hianaro raha karahan'izany, mba mamoaka latabatra anao, mamoaka vera anao, raha manana frigidaire anao tsy miasa andragno, avoaha amin'ny devagnanareo keo dia asivo parasolo kely, asivo soratra mihitsy akeo hoe jus américain. Ho hitanao filahitra keo le hinagna jus américain anao. Atsika nendray frigidaire atsika midagnaka foagna tsisy raha agnatiny afa-tsy tomaty toka. Atonga avao jirama malaka vola aminao, au glacière mameno frigidaire atsika. Manomboka androany avadio sirop, avadio jus, avoaha amin'ny devagnanareo eo fa ho vita edy volam-bazarinao. Ndraindraiky atsika na volam-bazary ary manahira
satria tsisy hevitra mba afahagna magnano an'igny. Amin'ny zavatra farany kely io zay resako zay, azonao atao tsara zao manangana orinasa, azonao atao tsara zao no miara-miasa amin'olo zay mba efa tafita malaka entagna avy aminanjy egny anao ambidinao aminao io. Problème tsika koa moko tsy mahatoky atsika, tsy azo atokisa anika na de vola 25 000 tsy atokisan'olo aminao tsony satria maro loatra n'olo efa nabofinao, maro loatra n'olo efa nifitanao. Manangana zavatra aza mipetrapetraka, marigna fa mpivavaka atsika fa ny finoana ozy baiboly koa tsy arahanasa tsisy varana maty. Ka vavaka ho anao zany ihany aza janogny vavaka fotsiny fa ataovy misy hetsiky apren'izany mba tonga anao ahita vokatra. Ary raha tia azo fagnazavagna misimisy kokoa anao mba tongava amin'ny toerana misy anahy amboly madiniky isaky ny talata sy lakamisy zaho mandray olo amin'ny 7 ora. Ary raha sendraka mba tia hamonjy fivoriam-bavaka anao talata sy lakamisy hariva amin'ny 5 ora sasany mirava amin'ny 7 malaky mirava aby atsika tsisy adiny raiky de samy miala. De ohatran'izay koa rehefa lahady tontolo andro amin'ny 7 ora maraina ka raha marainiky zao fotoam-bavaka maventy be zay misy fampianaragna enjany goavagna ary tena hoe lava mihitsy mifampianaragna mba hazahoanao lesona tsara amin'ny 7 manomboka de mirava amin'ny 1:00 après midi ndraiky miditra mirora sasany io le fotoan-dehibe tsika io tongava daholo atsika avoaka ny Tamatavy anao zay mbo mitandregny amin'ny télé eto mba vangio toerana io fa toerana misy fahasoavana, misy fandresena, misy fanasitranana, misy valim-bavaka. Ka magnasa anao za rahalasy anabavy, magnasa anao ray aman-dreny, magnasa atsika tanora rehetrarehetra na lahy na vavy tsy mialon-jafy ny atozona. Sokatra ho an'ny olona rehetra ny varavarana ary ny tegnako pasteur David Rakotonandrasana moa de tsisy olo hafa aminao fa tsika samby eto Tamatavy eto tongava fa natokana ho an'ny vahoaka ny Tamatavy ny fiangonana Jeune Fraisse. Manasa atsika rehetrarehetra ka ivavaka ho anao za melohan'ny sarahantsika amin'ny agnaran'i Jesosy Kristy. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy ny vavahako anreto vahoaka mitandregny reto amin'ny hariva ty tompo aoka mba ho hisy hery mahagaga hikasika ny fiainany ary raha sendra marary izy andray fanasitrana aoka tompo mba ho hisy transformation avy any an-danitra agnova ny fiainany reto olona zay mijery reto aoka mba ho hisy vahaolana avy any an-danitra fanamasina mba miazo hevitra reto vahoaka anao reto mba ahafahany manangan-javatra omezo hevitra izy mba hialany agnatin'ny tsifisina hialany agnatin'ny fahoriana. Tsofoko rano koa tompo zay rehetra managna olana mitokantrano azo fiadanagna sy fifankatiavagna tsara avy aminao Andriamanitra fitiavagna an'izy ary aoka tompo mba ho hisy fiantraikany am'izay rehetra nandresy nijery ity fotoanandroany ity amin'ny anaran'i Jesosy nanonako ny herin'Andriamanitra hikorina naiza naiza toerana misy an'reto rahalasy anabavy reto na eto Madagasikara na agny ampitan-dranomasina naiza naiza andrenesany an'izao onjam-peo sy izao fahitalavitra izao ho hisy herin'Andriamanitra ny ampiovany fiainany anafaka azy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay zany ny fotoanatsika pasteur David Rakotonandrasana niaraka taminao ao amboly madiniky eo tsika isaky ny latsinainy mandregny amin'ny 5 sasany talata sy lakamisy amin'ny 5 sasany hariva fotoam-bavaka zoma maraina amin'ny 7 ora fifadikanana lahady maraina amin'ny 7 ka hatramin'ny 1:00 hariva mirora sasany ka hatramin'ny 10 ora. Ny tegnako pasteur David moa zany no nampandraketin'i Jesosy ny fiangonana Jeune Fraisse ny Tamatavy tongava fa misokatra ho atsika rehetra ny varavarana afaka mitondram-bavaka anao manome toro hevitra sy vahaolana manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless.